eto zany dia miravina tanteraka ny olana eo amin'ny rotota dia mitoy ny fiaramiasan'ny mpanao gazety sy ny federasiona eo amin'izay taranja izay fa dia valeo iny resaka iny fa dia mitoy ny asan'ny rotota fa eo anivon'izay taranja basketball izay ihany dia totosa tamin'ny asabotsy ihany koa ny lalao manasadalana ho an'ny faninanana kosa indray izy ity eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny AJF ho tanterahana ny alarobia izao ny lalao famaranana amin'ity taranja basketball ity. Taranja basketball eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ao amin'ny AJF tafita hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny sokajy veteran ny Université Antananarivo sy ny PRM. Eo amin'ny sokajy vehivavy sy kosa indray dia hiatrika ny lalao famaranana ny MDN Gamma sy ny MAEP ary ny INFA sy ny Université Antananarivo kosa ho an'ny sokajy jeune. Teo amin'ny lalao manasadalana voalohany sokajy jeune ity arahantsika amin'ny sary ity dia resin'ny INFA manao akanjo mena amin'ny sary tamin'ny isa mazava 27 ny Jirama manao akanjo fotsy. Teo amin'ny ampaefam-potoana roa voalohany ihany kosa dia ny fandanjany lalao ny rotota samy afaka nametraka ny lalaony sy ny fiarovatenany ny any an-daniny ny ankilany. Teo amin'ny ampaefam-potoana roa farany dia nanafaingana ny lalao tamin'ny hazakazaka ny INFA ka hita ho nandreraka ny mpilalao ny Jirama izany. Arak'izany dia nanatombo teo amin'ny tanjaka ny INFA ka mora ho azy ireo ny batany fandresena tamin'ny isa 27 no 7-50. Teo amin'ny lalao manasadalana faharoa kosa indray dia azo lazaina ho nivoaka sepitra ihany vao afaka ny Université Antananarivo manao akanjo manga nanoloana ny primature manao akanjo fotsy sokajy jeune io. Kelikely ihany ny elanelanisa teny amin'ny solaitra be 420 no 350 no nivoahan'ny Université Pandresy tamin'ity lalao manasadalana ity. Mitovitovy ny tanjaka saingina natombo teo amin'ny lafin'ny teknika ny faiza miaraka ny université. Taranja basketball totosa androany ny lalao manasadalana rehetra ho an'ny sokajy vétéran dia dame ny jeune. Amin'ny alarobia izao no ataony lalao famaranana ao amin'ny palais de sport Mamasina manomboka amin'ny folo ora izay fanadinan'ireo vétéran dame jeune ihany. Vita zay zany ny ataona lamanga aorinany amin'ny larobia aizahoay zany section basketball eo amin'ny faninanana national izay ataony Antsiranana. Eo amin'ny fifanana national izay zany dia entanina ny mpanay an'izany rehetra ho tonga ny atelo zany sisy maraina satria ny sisy arivotsika dia efa manao ny séance de travail, ny le 7 tsika manomboka compétition. Rehefa vita zany séance de travail dia mety tsisy olona tafiditra intsony raha vao mivoaka ny calendrier. Izay zany ny andetanana antsika rehetra izay andray anjara ho any Debo mba ho tonga farafatarany sisy maraina. Dia mafatapatatra ve mety ho any amin'ny firy ihany isan'ny mpandray anjara ny taranja basketball? Atreto aloha tsy afaka dia miteny tena fetrisa fa raha atao ny salanisa zany eo amin'ny 80 eo zany no eritreretina ho tonga any Antsiranana ny mpanday anjara rehetra. Samy zara kategoria anankitelo ihany koa izy io dia ny vétéran, dame, ny jeune.
teo amin'ireo vokatra hafa ho an'izay lalao manasa-dalan'izay ihany sokajy vetera ny université Antananarivo nandresin'ny primature 2.9 ary ny PRM manandresin'ny MENTEP tamin'ny 9.4 hiatrika ny lalao famaranana zany ny université Antananarivo sy ny PRM. Ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray dia ny MEAS nandresin'ny DIAP CAPSAT tamin'ny 9.4 ary ny MDN MGAM manandresin'ny justice tamin'ny 9.4 hiatrika ny famaranana zany ny MDN MGAM sy ny MEAP.